Falmirabana re zany tenako vahoaka malagasy manerana ny nosy. Antony juro aketo zany dia joro vavolombelona kelikely mikasika ny apôstôly Marika Tatandraza. Satria za nisan'ny mpanaradia ananjy ary malahelo zay maregny feo fa hoe isamboro Marika Tatandraza satria mpanodikodina ny saim-bahoaka, mpangalatr'olo, mpagnolagna. Kanefa zany zavatra rehetra zay dia fagnosoram-potoka fa tsy marina. Zay raiky dia olo avy amin'ny faritra Tamatavy. Za dia nisan'ny mpanaradia ananjy ary resy lato tanteraka amin'ny fahamarinana zay nambarany zay na resy latra. Ary olo tsy teregna vozo fa an-tsitrapo ary manana taratasy mazava tsara mandeha magnaraka apôstôly Marika Tatandraza noho ny fandresen-datra ananjy. Tsy marina izy atao hoe mangalatr'olo. Zegny raha tsy marina fagnosoram-potoka ananjy zegny. Zay ty dia anisany olo resy lato nanaradia ananjy ary resy lato amin'ny fampianarana zay nasehony. Satria na misy ny fampianarana nenanjy tegna fampianarana ara-baiboly tsara. Resy lato zay amin'ny fanarandia ananjy. Eto moa zay dia manentana anareo vahoaka malagasy rehetra mba hiaino tsara ny zavatra ambaran'ny apôstôly Marika Tatandraza fa tsy magnarakaraka laingan'olo akato sy aroa zany. Satria nareo zaza manaraka azy ireo dia manana taratasy feno tsara avy amin'ny ray aman-dreny izy regny. Matoa magnaraka azy fa tsy nangalarina zegny, tsy marina zegny.